Pahay lalàna ve olona mamaly ireny lalàna izay avoakany HCC reny sa olona ao amin'ny fitondrana ao fotsiny hoy Jean-Jacques Ratsetson. Mialohany hidirantsika amin'ny resaka mikasika an'izay Jean-Jacques Ratsetson zay dia mbola hentaniko foana ianareo ny hanao abonnement amin'ity chaîne tsika izay mitondra anarana hoe nouveauté gasy ity ary hanisy like ny vidéo indrindraindrindra hametraka ny commentaire. Ndeha ary hidirantsika sy horesantsika ny hevitra sy ny ady hevitra ny fanaovan'ny Jean-Jacques Ratsetson teo anatrehany maro ary indrindraindrindra ny sosokevitra izay nomeny vahoaka malagasy amin'izao fotoana sarotra izao sy amin'izao fiainana izay mahay miakatra isanandro izao. Androany moa isika hiresaka mikasika an'izay Jean-Jacques Ratsetson izay, izy dia mpahay toekarena ary filohan'ny FMI malagasy, izany hoe FMI zany dia fahefana mividy no ilainy malagasy. Izy koa dia anisan'ny candidat filoham-pirenena tamin'ny fifidianana lasa teo iny ary anisan'ny nikambana tao amin'ny collectif des candidats na ilay antsona hoe C11. Tsara ny ampahafantarana izay zava-drehetra izay mba ahafantarantsika ny mikasika any Jean-Jacques Ratsetson zay ary indrindraindrindra mba hahaizantsika ny lanjany izany olona izany. Ny fahitako ny zava-misy eto ankehitriny ho izy raha naneho ny heviny dia politika barbariana ary tsy misy manaja ny lalàna itsony fa atao amin'izay hiarovana ny tombotsoa ny fitondrana. Ny HCC dia tokony manaja itsara izany pitsopitsony lalàna izany ary tokony tena manompo izany lalàna izany nefa tsy misy izany zavatra izany ka izany no antony ilazako fa hoe politiky barbariana no misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nahatonga Ratsetson nilaza io resaka io moa dia noho ny fanontaniana izay napetraky ny mpanao gazety taminy hoe mikasika ny raharahany Christine Razanamasoa izay no esorina tsy hosolom-bavambahoaka, raha ny tena lalàna no arahana dia tsy tokony tonga amin'ireny ary zany no antony ilazako fa hoe tena misy politiky barbariana eto amintsika. Ary mbola nanamafy moa izy hoe ene ekeko fa didy tsy azo ivalozana ny didy izay avoakany HCC na hanaiky na tsy hanaiky dia efa mahatra le izy fa kosa dia tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka malagasy fa hoe tena tsy rariny ny zavatra toy ireny ary meteza mba ho tompona andraikitra isika tsirairay avy hoy fanambarana izay nataony Jean-Jacques. Ary tamin'io famoahany fanehoan-kevitra io moa dia ny confirme ny zavatra izay notenen'ny intermeram-pirenena izy ny hoe amizao dia tsy mahavelony tena ny olona anankiray raha tsy miaina amin'ny roa alina isanandro. Nefa ankehitriny dia firy ny olona miaina amin'izany roa alina isanandro zany, ny ankamaroan'ny vahoaka ary dia miaina ao anatin'ny 2 arivo isanandro izy nefa inona ny zavatra vitany izany 2 arivo isanandro izany. Ny kilony vary fotsiny tsy ho lazaina amintsika ary tsy ampianarina antsika fa 4 arivo ny vidin'ny kilony vary nefa 2 arivo isanandro no hiainan'ny vahoaka ankehitriny. Ary ankehitriny dia 90 isanjaton'ny vahoaka malagasy dia tsy mahay vidin'ny kilony vary satria inona ny antony satria mividy amin'ny kapoka ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy fa tsy mba mividy amin'izany kilao izany. Ara ity hoy Jean-Jacques Ratsetson dia matetiky lazaiko amin'olona izay miady hevitra amiko ny hoe kely sisa dia hividy amin'ny sotro ny malagasy fa tsy hatakatra izany vidin'ny vary amin'ny kapoka izany. Satria inona ny antony ho izy tamin'ny mbola zahay kelikely sy mbola zahay tanora ho izy dia rehefa andeha hividy vary dia tsy maintsy amin'ny gony ary taty aorina nefa dia lasa nividy amin'ny kilao. Ka tsy mahagaga atsoatsy raha ohatra ka hividy amin'ny sotro ny malagasy, alevo sary an-tsaina fotsiny ho izy ny elanelan'ny kilao sy ny zany gony zany dia be ny elanelany nefa ny elanelan'ny kapoka sy ny sotro dia tsy be. Izany ny ilazako fa hoe tsy maintsy hividy vary amin'ny sotro ny malagasy afaka kelikely raha mitohy ny zavatra toy ity fa tsy hazaka ny fividianana vary amin'ny kapoka intsony. Ny fahamarinana ho izy dia tsy misy loko, tsy menamena io ary tsy volomboasary fa madio izay antsona hoe fotsifotsy. Nefa izay mijoro amin'izany tsisy loko izany fa mijoro amin'ny fotsy mazava dia tsy maintsy enjehina foana eto ka tokony alainy mpanao politiky taratra iny ary alain'ireo tahaka ny fijoroana amin'ny fahamarinana mba hipaka amin'ny fiainan'ny malagasy izany fiadanana izany hoy izy. Rehefa navita ireny fanamarihana reny moa i Jean-Jacques Ratsetson na filohan'ny FMI dia mbola nanentana ary nanindry mafy fotsiny hoe na misy aza izany tsindry azo lena na misy aza izany fampihorohorona ary ny fanaporetana ireo olona mijoro amin'ny fahamarinana dia tokony voamay sa hijoro isika ary tokony voamay hihizingizina mafy isika hiatrika izany fahamarinana izany ary hijoro amin'ny marina hiady amin'izao tsirariny rehetra izao
zao hoy fanamarihana izay nataony. Ny zavatra misy eto amintsika ne hoy Jean-Jacques Ratsetson dia ny olona samy mijoro amin'ny marina ary ny olona samy milaza ny marina sy ny zavatra rehetra manary amin'ny vahoaka dia heverintsika fa hoe manohitra ny androm-panjakana ary manontohina ny fiandrianam-pirenena. Nefa ny zavatra tena misy dia tsy maintsy lazaina ary izany fahamarinana izany no ny matimatesany ire olona taloha nitolona ho an'ity tany ity raha ny fanambarana izay nataony filohan'ny FMI malagasy na ny filohan'ny fahefana mividy no ilainy malagasy. Tsy vitan'izay fanambarana izay nataony Ratsetson zay dia mbola nanao fanerana mahery vaika ho an'ny malagasy izy ny hoe raha ohatra ka mitodi-doha politika isika ary raha ohatra ka tsy miraharaha politika isika malagasy dia tadidio fa mamono tena isika zay. Ny zavatra mila tsapantsika ary mitovy fanehoan-kevitra izay nataony Radiopantsilainy na moa ny fanehoan-kevitra izay nataony ity Jean-Jacques Ratsetson ity, isika rehefa tsy misy vary miditra anaty kapokansika dia politika mahatonga izay. Raha ohatra tsy mahavita mampianatra ny zanatsika isika dia politika mahatonga izay, ary raha ohatra ka lafo ny kapoakambary dia politika mahatonga izay. Ny zavadrehetra izay iainana eto ambonin'ny tany amin'ny firenena dia politika daholo izany zavadrehetra izany. Nohon' izany raha ohatra ka mitodi-doha politika isika, raha ohatra ka tsy miraharaha politika isika dia midika fa mamono tena isika zay ho izy. Koa dia sahia mijoro ary meteza ho tompon'andraikitra, ninona ataonao ninona ataonao raha ohatra ka mitodi-doha politika anao zay dia mamono tena ianao zay ary mamotika ny firenena izay efa potika. Raha ohatra ka isika dia manaiky ny hanaovana gaboraraka ny harem-pirenena, raha ohatra isika manaiky ny tsirariny izay mihatra eto amin'ny firenena dia midika izay fa isika rehetra no mamotika ity tanindrazana ity raha ny fanehoan-kevitra izay nataony Ratsetson Jean-Jacques. Nohon' zany ho izy dia averiko matetiky foana hoe sahia mijoro isika rehetra ary sahia manaiky hiady amin'ny tsirariny, indrindra aza manaiky ny tsy fanaovana ny hitsiny sy ny tsy fanarahan-dalàna. Eto aho dia manentana ny mpiray tanindrazana ary manentana ny vahoaka malagasy hoy Ratsetson ilay mpahay toe-karena na filohan'ny FMI fahefana mividy no ilainy malagasy. Manentana ny mpiray tanindrazana aho ary manentana ireo vahoaka malagasy rehetra ho tonga zao ny fifidianana rehetra, ny fifidianana solombavambahoaka sy ny sisa sy ireo fifidianana isan-tsokajiny. Nohon' zany dia mazotoa mifidy isika rehetra ary iarovo mafy ny safidinao, iambeno mafy ny safidinao, aza ekena ny hangalarana ny safidinao, indrindra aza manaiky raha ohatra ka mahita ny tsy mangarahara, iambeno ary aza vela angalarana hafa, aza vela anjakany kolikoly ny safidinao. Fa ity ny fotoana izay hijorontsika amin'ny marina ary hiadivantsika amin'izay zavatra tsirariny rehetra, indrindra ny tsy fanarahan-dalàna hoy Jean-Jacques Ratsetson. Maloto ny rivotra politika eto Madagasikara, nohon' zany dia mila diovintsika rehetra io, tsy zah rery ihany no manadia io ary tsy Kristine Razanamasoa irery ihany fa isika rehetra mpiray tanindrazana, isika rehetra vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Mila diovintsika io rivotra politika maloto io fa tena maloto ary mila diovintsika io tsy fanarahan-dalàna io, ka izany antony anentanako isika rehetra mba hifidy, mba hiaro ny safidintsika ihany koa. Reny sy reny mo anisan'ny zavatra izay nolazainy Jean-Jacques Ratsetson rehefa nivahiny tao amin'ny fandaharana izay nitafatafany tamin'ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana aminy, koa dia apetraka tsika hatreo ny mikasika any hafatra izay nomeny Jean-Jacques Ratsetson ilay mpahay toe-karena filohan'ny FMI malagasy, fa mbola hitohizantsika amin'ny manaraka. Zay fa ankasitrahana ianareo rehetra izay navita ny henony video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo ny hanaraka ny video manaraka. Ny mba hahitanareo ny video manaraka izay dia tokony miabone foana ianareo amizay tsy tara ianareo amin'ny video misesisesy zay alatsaky ay ato. Zay fa bye bye daholo ianareo rehetra.